dia iroso amin'ny fampianarana iray iresadresaka mikasikasika an'izany atao hoe momba ny Paska izany sika manomboka amin'ity androany ity. Maro ny fanontaniana tonga aty aminay betsaka ihany koa ny olona mety mangeta entana dia natao hoe tsy nametra-panontaniana ary manontany mikasikasika an'ity Paska ity ary rariny loatra raha iresaka mikasika an'io sika mba tonga atsika ahafantatra ny tena marina voalaza tokoa hoe inona no anatin'ny soratra masina na ny baiboly mombamomba zany resaka Paska izany. Dia tsy ny Paska ihany fa manomboka ho jerevantsika amin'izay zany ireo zavatra rehetrarehetra zay efa nampanantenana antsika nandritra ny fotoana mety efa elaela iresaka mikasikasika ny tafiditra ao anatin'izany moa zany resaka hoe voaloam-bolana sy ny andro firavoravoana rehetrarehetra. Ankoatr'izay koa dia ho resantsika ihany koa zany tsy ho ela intsony le hoe inona no tena andro nahafatesan'i Jesosy satria everinay fa ny fahadiso-kevitra rehetra na dia tsy hitondra ninona eo amin'ny fiainantsika andavanandro aza dia tsy sitraka Andriamanitra ary zay manao ny marina ihany no marina hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka dia mahazo toa ary manaraka ny fandarana manomboka androany dia ho fantatra ho tanteraka ny mikasika an'ireo rehetrarehetra ireo. Ho avy tsy ho ela intsony zany ifanesesy aorianan'izao fampianarana mikasika ny Paska izao ireny rehetrarehetra ireny sy ny tsy voatanisa eto izay inoko fa tena andrasantsika rehetrarehetra. Ny zava-dehibe tiako ampitaina aminao aloha eto am-piandohana dia ny hoe aleo zany sika mba tena manam-paharetana anaraka hatramin'ny farany fa tsy hoe miaino sombony kely ianao dia hoe aisy tsy araka le nieritreretiko dia za tsy iaino intsony fa ilaina ny miaino hatramin'ny farany. Dia manarakarak'izay mba tiana ihany koa zany ilazalaza amin'ny namana rehetrarehetra ianareo izay mety hoe any ambadibadika any, mety mpiara-mianatra, mpiara-miasa, mety mpiray tanàna, mety mpiara-mivavaka mihitsy aza dia efa maro tsika no ny andro hoe inona no mikasika an'ity, inona mikasika an'ity na mikasika an'ity fa dia tonga ny fotoana zao ka dia ilazalazao avokoa ny namana sy ny tapaka rehetrarehetra. Dia izao ary no izy tiako holazaina aminao aloha hoe raha ohatra ka misy ny tsy fitovekevitra eto ambonin'ny tany amin'ity resaka fivavahana ity na ny soratra na ny resaka fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia izao no ataoko anatin'ny sainao. Averiko zao teny mpanambarako sy naverimberiko matetika zao teto amin'ity fandarana ity hoe tsy misy marina roa na telo na efatra fa ray ary tokana ihany ny atao hoe marina. Aza dino zay ka io zany tsy hoe samy manana ny marina ny anazy ny tsirairay hoe ny anay aminay dia zao no izy fa tsy manina fa tazomo zany ho anareo na hoe aminay dia zao no izy fa zao efa nomen'Andriamanitra ny soratra masina na ny baiboly ary eo azy no hoe isaorana be dehibe lay tompontsitoa satria nahoana natao vita tamin'ny teny malagasy ny soratra masina mba tsy hisy teny manjavozavo amintsika na dia atao hoe eo aza ny fanakianana zay entin'ny mpampianatra sasany mikasika n'ity resaka hoe baiboly nadika tamin'ny teny malagasy ity dia izao aloha tsy azo elana hoe ny foto-kevitra izay ambara ao anatin'io tsy niova ary tsy diso akory fa any amin'ny resaka anarina ho hitantsika moa mikasikasika an'izay zavatra zay. Ka zao ary tsy ho lava ny resaka satria efa miandry isika mikasikasika zany Paska zany dia andao ary ho fantaritsika hoe inona aloha no atao hoe Paska. Indraindray
paka ny fahalalan'ny sasany azy, ka izy io zany tsy any koa zany ipetrahan'ny tsy adihevitrintsika hoe inona tena izy pasika sa paka, fa ray ihany reo zany, ray ihany reo. Fa leo ho fantaritsika hoe na le izy paka na le izy pasika de inona ny tena dikan'iny ao anatin'ny soratra masina. Zay aloha no hojerevantsika voalohany ao amin'ny Exodosy zany mazava loatra toko 12. Exodosy toko 12 de andininy 12 ka hatramin'ny andininy 14. Exodosy toko 12 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Zao ary mivaky ny teny vakina amin'ny anaran'i Jesosy: fa handeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izaho Jehova. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny rà aho dia handalo anareo, ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ary izany andro zany dia ho fahatsiarovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka reo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Ny fanontaniana moa zany mipetraka dia ny hoe inona moa natao hoe pasika na hoe paka. Ao anatin'ity baiboly mazatra antsika sy ampiasaintsika ity zany dia pasika ny filaza azy. Fa araka nambarako teo moa zany tsy hoe olana be koa hoe paka sa pasika nisy, fa ray ihany ho areo, ray ihany reo, fa tsy asiantsika adefitra be le izy zany. Ny atao hoe pasika zany amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia voalaza tanteraka mihitsy hoe inona moa natao hoe pasika. Ny dikan'ny pasika raha ohatra ka jerentsika ny dika teny kely ao anatin'ny soratra masina io dia hoe fandalovana. Zay zany ny tena hoe dikany hoe pasika, fandalovana. Inona no zava-mitranga ao anatin'izany atao hoe fandalovana izany. Dia zao ary eo amin'ny andininy 17 no mamaritra azy, fa eo amin'ny andininy 12 zany vaketsika teo dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe andeha hamaky ny tany Egipta aho amin'izany alina izany. Andro alina lay izy aloha. Dia hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta na hatramin'ny biby ka hatrany amin'ny olona. Dia zao ny rà hoy izy, satria nisy zavatra nampanaovina reto olona reto zany zay mbola teny fotsiny izy eto amin'ity Exodosy toko 12 ity. Mbola torohevitra, toromarika napetraky Jehova Andriamanitra ho an'ny Mosesy fotsiny dia hoe ho ampitaina amin'ny olona hoe rehefa tonga io daty io, rehefa tonga io fotoana io dia zao no ataovy: mamonondry ianareo dia alaina ny rà, dia asiana rano tatao, asiana rano tolambaravarana. Dia izay ty resaka andresanty hoe ny rà dia ho famantarana ho anareo ho amin'ny trano izay toeranareo. Ka raha mahita ny rà aho dia handalo anareo. Dikan'ilay hoe handalo anareo zany dia hoe zay trano misy rano varavarana dia lalovan'Andriamanitra fotsiny, fa tsy ametrahan'ilay hoe loza miteraka fahafatesan'ny lamatoa na ny matoa am-biby ao anatin'io trano io. Zany hoe mandalo fotsiny Andriamanitra. Dia izay le hoe fandalovana, zany hoe fandalovan'Andriamanitra fandiganan'ny trano izay nisy ny rà rehetra ka tsy ametrahana loza ao anatiny. Izany no fandalovana apetraka amin'ny dika teny hoe pasika. Zay zany tena atao hoe pasika zay. Ka diso aloha zay tena apetrako tsara hoe zay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ny antsika dia diso. Ary ilay tiako resahana hoe oka ho antsika tsy ho tezitra avy hatrany hoe zay fotsiny dia za tsy haino an'izany tso, fa kay ve resaka ohatran'izany izy ity, ay ve tsy zany, ay ve tsy zao le pasika fa zany. Ka zao zay aloha le voalaza ao anatin'ny soratra masina dia aleo hoenotsika tsirairay avy ary inona hoe zay zany mariny fandalovana le izy dia diso iaho le feritreretana zany hoe ny atao hoe pasika dia araka ny fahalalan'ny sasany azy amin'izao fotoana zao dia hoe fahatsiarovana ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Ao koa ny sasany manao hoe fahatsiarovana ny nanomboana na nahafatesan'i Jesosy tamin'ny maty. Ireo zany samy tsy izy daholo ireo, fa ny tena dikan'ny pasika dia fandalovan'i Jehova. Nandalo tamin'ny trano izay misy varavarana misy rà izy, ka tsy nandringana ny lamatoa na ny matoa am-biby tao amin'ny trano. Zay no atao hoe pasika zay. Diso ihany koa zany zay mihevitra ny pasika hoe fanafany, pasika tsy fantatro zay anarana ametrahan'ny olona azy amin'izao fa ny tena dikan'ny pasika zany dia zay nambarantsika zay: fandalovana.
dia manarak'izay hojerevantsika ndray hoe raha zay zany le izy zay zany le hoe paska zany fandalovana zay ny tena dikany. De hojerevantsika manaraka indray zany hoe inona ndray no tena datiny ty paska ity, inona ny tena datin'le paska. Anatin'ny soratra masina jerevantsika fa ny tena daty zao raha amin'ny calendrier zay misy atsika de efa voasoratra mazava hoe zao, efa nilazaiko teo le izy. Fa ny ao anatin'ny baiboly zany no ataontsika hoe zay ny tena izy, araka ny nametrahan'Andriamanitra azy hatrany am-piandohana. Ary eo ihany koa no tiako resahana amintsika zany alohan'ny anohizana azy hoe ny paska matoantsika namaky Exodosy 12 de zao ny tadidio. Tsy mbola nisy an'izany resaka paska zany tany aloha tany, tsy mbola nisy an'izany resaka paska zany tamin'ny andron'ny Adama sy Eva, tamin'ny andron'ny Noa, tamin'ny andron'ny Abrahama, tamin'ny andron'ny Lota sy ny taloha rehetrarehetra zay mety tsy aro voatanisa antsika. Mbola tsy nisy zany fa ity andro anankiray ity tenin'Andriamanitra ray bakitsika ao amin'ny Exodosy 12 ity, zay vao nasina sy napetraka ny atao hoe paska. De andao jerevantsika aloha le daty ary hoe nanomboka oviana ary izy zany de ny tena fanombohana aloha angamba tsy ho alalintsika eto satria mety andrano fotoana lava be tena omeo daty tena exact amin'ny antsony fitenena zay pasteur hoe oviana nanomboka amin'ny paska voalohany fa ny datin'ny paska zany jerentsika hoe isaky ny tonga ny taona isa-taona de ohatran'ny ahoana izany hoe datin'ny paska izany. De andao ary io Exodosy 12 ihany no jerevantsika aloha dia vakina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Exodosy 12 andininy voalohany sy andininy faharoa. Zao no voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ho voaloam-bolana ho anareo, de ho voaloam-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Zany hoe ho hitantsika hoe inona io volana io rehefa avy eo, fa io volana io zany no napetrak'Andriamanitra hoe ity natao hoe voaloam-bolana na hoe volana voalohany. Zay zany ny fahalalantsika azy. Raha am'izao daty calendrier misy atsika zao de hoe ny volana voalohany de hoe janvier, fa tam'izany fotoana zany tsy janvier le izy fa omeko anao le anarany rehefa avy eo de izany volana izany zany no napetrak'Andriamanitra hoe ity volana ity no atao volana voalohany ho anareo amin'ny taona izay ifandimby. Zay le tenin'Andriamanitra teo. De ao anatin'io voalohany volana io na hoe volana voalohany io no misy nylay datin'ny paska. Noho izany de ampahafantariko anao zany fa raha tena te hamantatra ny datin'ny paska isika de tokony fantarina hoe volana voalohany ny paska, fa tsy volana faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, fa volana voalohany. De ho hitantsika rehefa avy eo hoe fahafirin'ny volana voalohany. Fa andao aloha ho jerevantsika hoe inona ny anaran'ny volana io ary raha ny voalaza ato anatin'ny baiboly. Ao amin'ny Exodosy antsika fa ny toko 17 indray no ahitantsika ny anaran'le volana. Exodosy toko 17 de andininy 17 sy ny fahaefatra ihany vakitsika. Eo amin'ny andininy fahaefatra moa no misy azy fa vakitsika hatramin'ny andininy 17. Exodosy toko 17 andininy 17 sy andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy ary. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, tsarovy izao andro izao izay nivoahanareo avy tany Egypta tamin'ny andro na andevozana, fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehova nareo nivoaka avy tany, koa aza misy mihinana izay misy masirasira. Izao andro amin'ny volana Abiba izao no ivoahanareo. Io no anaran'le volana eo amin'ny andininy fahaefatra io, volana Abiba. De izy io zany no calendrier ataoko hoe nampiasain'ny olona tamin'izany fotoana zany. Io tsy calendrier jiosy io tsy calendrier any zanak'Israely io fa calendrier niainana tamin'izany fotoana zany, ohatrany am'izao zao hoe calendrier grégorienne. De tsy voatery hoe zay olona grégoire ihany no nampiasa ny calendrier grégorienne, fa ny akamaroan'izao tontolo zao am'izao fotoana zao de mampiasa io calendrier
izay nataony zany le lazany atao hoe grégoire. Dia zay no mahatonga le anarany hoe calendrier grégorienne. Ka ohatr'izany koa ny calendrier nampiasana tamin'izany a dia azo heverina zany fa an'ny kananita ataontsika hoe zay zany, fa tsy de manana loatra aloha zany no hoe fandalinana anaporofona zany tsika hoe aniza mariny ty calendrier ty, fa de hoe raisy fotsiny aloha zany hoe ny volana voalohany tam'izany de natao hoe volana abiba. De andao ary ho jerentsika am'izay zany hoe eo amin'ny 5 izy de hoe izao andro amin'ny volana abiba izao no ivoanareo, inona io andro zany hoe fantatra zany le izy hoe volana voalohany ny anaran'le volana dia abiba, fa hojerena indray zany hoe andro fahafiry ary io andro io zay lasaina hoe izao andro izao. De ndao ary verina amin'le exodosy toko fa 12 isika amantatra n'izay andro izay. De exodosy toko fa 12 dia ny andininy fa raha novakitsika hatrany amin'ny voalohany teo a de vakina zany hoe nisy naka zanak'ondry hatramin'ny 2 taona de zanak'ondry tsisy kilema, de andininy fahenina avy hatrany novakitsika fa tsara mamaky ny eo anelanelany nareo zany a. Exodosy toko fa 12 andininy fa enina zao ary nivaky ny teny: ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fa 14 amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary analany ny raka atentiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatao-baravarany trano inanany azy, dia ho haniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no inanany azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira, sady ampiarahina amin'ny anana mangidy. Hatramin'ny fahavalo moa zay nivakitsika izay. Eo amin'ny tiny fahenina no mamaritra mazava zany le tena hoe daty hoe ho tehirizina izy hatramin'ny andro fa 14. De rehefa tonga ny andro fa 14 amin'ity volana ity, io zany le volana voalohany lay atao hoe volana abiba, de hamono azy amin'ny arivan'ny fiangonana, zany hoe amin'ny harivan'lay atao hoe andro fa 14 no hovonona le zanak'ondry. Io zanak'ondry io no atao hoe paska. Zay koa ny zavatra tokony fantatsika zay. De voalaza ary zany le daty hoe ho tehirizinareo izy a de hovonona amin'ny andro